Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala. Iomana isika ho amin'ny ity fanompoam-pivavahana anio alahady fa 17 ny volana May 2024 ity, izay mbola hiainantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina. Sokafy ary ny baibolitsika Salamo 7:7, ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Io no iderahantsika rehetra an'Andriamanitra. Aorian'izay ny era 7:7, ny andininy 1 sy ny 2. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana, ny famindram-po sy ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia hiara-mitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 7:7, ny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Misaoran'i Jehova ianareo anjiliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mpakatoa ny didiny, ary mihaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehova ary miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehova ry asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehova ry fanahiko. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, fa no taminao indray ka afaka manatona anao am-pifaliana, hiaino sy handray ny teny fiainana atolotra ao anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao masina amin'ny sambatan'olona izahay, mandrihitra ity fanompoam-pivavahana ity. Ho tsapanay anie Andriamanitro, fa te haneho zava-baovao amin'ny fiainanay ianao, mba azahoanay mitombo amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, hazoto hiasa ho anao Andriamanitra. Ka dia mangataka ny fanatrehanao izahay, ny fanamasinanao ity fanompoam-pivavahana ity. Tario izahay amin'ny zavatra rehetra Andriamanitro, mba ahaizanay manome voninahitra ny anaranao masina, Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ianareo. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka fiekekeloka, ny era 2:300, ny andininy 1 sy ny andininy 4.
ianao amin'ny fanajana riavana, raiso ampitiavana, ary eritrereto lalina zao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao. Fa hoy ny soratra masina, aoka ny fitiavana ao amin'ny tsy fihatsaram-belatsy, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mahazo toa fahazamalaina, ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny Tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny fahavolombelony ka mitaty eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany riavana, andeha iondrika mpanetreteny eo anatrehan'ny Tompo isika. Iaiky fa tsy tanteraka, iaiky fa mpanota, ifona sy ibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ary ny fotsika tsiraray avy, samy anaraka izao tonim-bavaka izao. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto izahay manetry teny eto anatrehanao, miaiky ny fahantrahanay sy ny fahotanay. Tsy nanome anao ny voninahitra tokony ho anao izahay, nandika ny lalànao masina izahay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay, tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izahay. Rendrika atao anatin'ny fakapanahy izahay, ka ny fahotana izay tokony ho ankalainay no nankamaminay sy sahinay natao teo masonao. Ry rain'ny famindram-po, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, havaozy ao anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka kanompo anao Andriamanitra, no ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay, no angatahanay izany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tia antsika Andriamanitra, tsy mamaly antsika araka ny habeny fahotantsika izy, fa mamindra fo ary mamela ny helontsika. Koa antsika izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, mitsangana, raiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo Andriamanitsika, izay mandreny tenyko ka mino izay naniraka, no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy,
fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, koa voavelany elokareo noho ny anarany masina. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fanekempinoana laharana fahatelo na ny fanekempinoana araka ny soratra masina no ejorentsika vavolombelona fa navelan'Andriamanitra ny elontsika azontsika ny famonjena. Ndeha ary havako malala hiaraka hanambara ny fanekempinoantsika isika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao fampatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao teny finoantsika. Tompo, ampitoboy ny finoanay. Amen. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora isika, izay atolotry ny sampana sekoly alahady, dia faly miarabantsika rehetra ny sekoly alahady. Dia hivavaka isika. Ry Jesosy zokinay io, misaotranao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao. Andraisanay ny hafatrao, koa sokafa ny fo sy ny sainay, ka hifantoka amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia hosokafantsika ny filazantsara izay hita ao amin'ny Koritianina voalohany. Koritianina voalohany, toko 2:5-10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Tena mahafinaritra ny miaraka amin'ny Jesosy satria manoro zavatra maro antsika izy. Ny zavatra rehetra mihitsy, maro ny mpamitaka ary maro koa ny mpaminany sandoka izao. Raha tsy mianatra tsara sy mankatoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny sekoly alahady isika, dia voataona amin'ny mpamitaka mora foana. Tsy izay mampiasa ny tenin'Andriamanitra sy miresaka amin'ny Baiboly rehetra akory, dia mpivavaka tsara sy olon'Andriamanitra daholo. Izany no antony ianarantsika tsara ny Baiboly eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Amin'izao taonanareo izao, dia ny fianarana no asain'i Jesosy ataonareo tsara, miaraka amin'ny fandinihana amin'ny Baiboly.
mety koa hoe mbola vao miasa koa ny tanora amin'izao, vao manomboka miasa ny tanora. Izao no marina. Rehefa tena fandray lalina amin'i Jesosy isika, izany hoe namana tena akaiky azy, dia atory ny zavatra maro izay tsy voatery ho hain'ny olona hafa. Hoy mantsy Jesosy hoe fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa tsy fantarin'olona. Tianao ve ny anana an'izany? Izao ary atao. Hamariny tsara aloha hoe efa ao amin'ny fonao ve Jesosy sa mody endry be fotsiny aty am-piangonana? Misy mantsy olona endry be rehefa alahady fa maditra be amin'ny andro hafa. Misy ohatra tsy mianatra fa mingitrika, sy mandainga hoe nianatra nefa mandeha lalakafa. Ny ray aman-dreny anefa mitady vola fatratra handoavana ny saram-pianarana. Raha sanatria misy efa nanao izany dia mandeha hanafaingana amin'ny fona amin'i Jesosy ary mampandroso azy ao am-pomarina. Rehefa tena akaiky an'i Jesosy isika dia miresaka aminy amin'ny fotoana rehetra. Vakoa amin'ny fotoana rehetra amin'ny Baiboly ary dia ho hitanao fa ampianaran'i Jesosy zavatra rehetra, zavatra maro ianao. Dia ho gaga ny olona satria tsy hainy na fantany ianao, fa hoy fotsiny izy hoe iny ilay mpivavaka be. Jesosy mantsy tsy mandainga, hoy izy hoe fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Amen. Ataontsika ny hira 770. Hira fa 770 andininy fahatelo. Jesosy, misaotra anao izay efa mbola mampianatra anay ianao mba tena hifankazatra aminao tanteraka, mba hahafantaranay ny zavatra rehetra. Ny fanahinao anie hitari-dalana anay mba hantanterahanay izany. Aminaronao Jesosy no hivavahanay toy izany. Misaotra ray eo. Amen. Dia manantotra ny fiarabanantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havako mahatratra ity anio alahady ity. Mitapaka ity ny volana May. Miandry indray tsika izay vaovao samihafa eo anivon'ny fitondram-panjakana. Kanefa arakarak'izay fivoahan'ny vaovao izay ny fanompoam-pivavahana antsika aloha dia mijanona amin'izao endriny iainantsika azy izao ihany. Fidirana intelo ny alahady, amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 12. Kanefa koa isika ry havana raha mijery ny toetrandro efa miditra ny ririnina mihamangatsika dia hitantsika sirentsika ihany koa fa mihamparitaka ihany ity valana retina Covid-19 ity, ka dia ny fiangonana dia manentana antsika tsiraray avy mba tena hanaraka akaiky sy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra satria arak'izay vaovao laza izay mihamparitaka ihany ilay valana retina. Raiso tsara ny fepetra, manandrify ny tsiraray avy, manandrify ny isa-tokantrano, ary indrindra aty amin'ny fiangonana moa amin'ny fanompoam-pivavahana isan-kalahady dia miezaka isika manaraka tsara ny fandaminana, manaraka ireo fepetra rehetra amin'ny atsipiriany mahakasika izay fitandrona ny fahasalamana izany. Dia ambonin'izany rehetrarehetra izany ry havana, apetrao mambavaka mandrakariva ny fiainantsika, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny firenentsika. Izay no fandaminana ankapobeny, fa ny amin'ny laminasan'ny fiangonana dia tsy ahivona ihany
no ny amin'ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsy misy aloha amin'ity taona 24 itya ny fitsangatsanganana ataontsika fiangonana. Dia izay ihany ry havana ny raharaha eto am-pelantanana fa dia ho voninahitr'Andriamanitra izay voalaza sika rehetra kosa ahery mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahatokinan'ny tompo amin'izao andro sarotra izao. Mitoy ary ny fanompovavahana ry havana malala, ataontsika ny raha manaraka hitsangana ireo tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky ny soratra masina. Ary vavaka isika. Andriamanitro rainay, tonga indray izao ilay fotoana sarobidy loatra aminay dia niarahana mamaky sy mihaino ny teninao ary niandraisana ny hafatrao avy amin'izany. Koa tsy mitsahatra ny midera mankalaza ary indrindra misaotranao zahay. Misaotra Tompo, misaotra nanomezanao anay ny teninao, nanomezanao izany amin'ny teny malagasy, tenin-drazanay, 5:20 taona lasa izay. Ny teninao mantsy ry Tompo no ahafantaranay izay tokony ho fantatra amin'ny fifandraisana aminao. Ny teninao nahafantarana izay tena sitraponao mba azonay manitsy ny fomba fisainanay, mba azahoanay mandrindra ny fitondrantenanay. Koa mino izay ry Tompo fa ny mpanomponao izay hamaky ny teny ary indrindra ny hirakao izay hitondra ny hafatrao avy amin'izany teny izany, dia mba ny fanahinao masina ka dia ianao Tompo no hiteny amin'ny alalany. Izahay kosa vahoakanao izay miandrandra mafy an'izany hafatrao izany dia hosokafanao masom-panahinay ka dia handray tokoa ny tena hafatrao. Koa mitenena Tompo fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Tantara faharoa, toko 5:10, andininy fito voalohany. Tantara faharoa, andininy 5:10, andininy fito voalohany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanaky Odeda, ary dia nivoaka hitsenany asa izy ka nanao taminy hoe: mihaino ary ry asa mba mijoda sy ny Benjamina rehetra. Jehovah momba anareo raha ianareo momba azy, ary raha mitady azy kosa ianareo dia hita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia afony anareo koa izy. Ary efa ela ny Israely no tsy nanana Andriamanitra marina na mpisorona mpampianatra na lalàna, fa raha niverina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy noho ny azo pahoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadanana ho an'izay nivoaka na izay niditra,
fa oroorobe no nahazo ny mponina rehetra tamin'ny tany ary nifandringana ny firenena sy ny tanàna fa Andriamanitra mangororo azy tamin'ny fahoriana rehetra. Koa maherezy ianareo fa aza miravoravo tanana fa isy valim-piti tokoa ny ataonareo. Lioka toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nety ny fanahy tany anefitra 40 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany ka rehefa tapitra izany dia nona izy. Ary ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy: omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no hotomponao. Ary nitondra azy nakeny Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo tapon'ny tempolo ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana ny ambany any, fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao ary any tanany no hitondran'ireo anao fa andao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe aza maka fanahy any Jehovah Andriamanitrao. Ary rehefa natapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Amen. Jaona voalohany toko faefatra ny andininy 12 ka hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavana. Izao no ahafantarantsika fa mitetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary sika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana ary izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia hiara-mitsangantsika riavana hitsena ny afatr'Andriamanitra. Amen.
Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, omba sy ampahery antsika lalandavany Kristy. Ny tenin'Andriamanitra izay hitondrana ny hafatra ho antsika rehetra amin'ity marain'ny alahady ity ry havako malala, dia ny epistily nosoratan'ny Jaona voalohany toko 4, ny andininy 12 ka hatramin'ny 9. Mba hampitoetra betsaka ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika, andeha hiverenana vakiana indray mandeha izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana, raha mifankaty isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy atao amintsika dia nanomezany atsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao, na iza manaiky fa Jesosy, fa zanak'Andriamanitra Jesosy, dia mitoetra ao amin'Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Efa 24 taona lasa izay ry havako malala no nanatanteran'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao ny tena fitiavany, ka nanirany an'i Jesosy Kristy zanan'lahy tokana mba hamonjy izao tontolo izao. Ankehitriny dia efa 24 taona mahery ihany koa no nitoriana ny fitiavany. Kanefa dia mahalala isika fa izao tontolo izao dia toa mihazakazaka, miriotra ihany makany amin'ny fifankahalana sy ny fifandirana. Anio ary havako malala dia averin'ny Jaona apôstôly amintsika indray ny anjara toeran'ny fitiavana sy ny fifankatiavana eo amin'ny fiainantsika pino. Ny fanontaniana lehibe raha mamaky tsara ity 12 ka hatramin'ny 9 ity isika, ny fanontaniana lehibe ny mipetraka dia izao ny hoe ahoana no tena hatsapan'ny mino fa manana n'Andriamanitra izy? Ahoana no hatsapan'ny mino fa manana an'Andriamanitra izy? Mety mihitsy misy mantsy ny hoe ilaza hoe zaho manana n'Andriamanitra satria nanasitra anahy izy, na koa hoe zaho manana n'Andriamanitra fa niseho tamiko izy, zaho manana n'Andriamanitra fa namany problemako izy. Mety ho marina amin'ny olona iray izany, fa tsy marina amin'ny mino rehetra. Jaona apôstôly eto dia mampianatra mazava tsara, ary tsy eto amin'ity perikopy ity ihany, fa ao amin'ny Jaona manontolo izay soratry Jaona dia averimberiny mandrakariva amin'ny fanambarany fa ny fitiavana iainana aseho amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, izay fifandraisana madio sy salama, izany no hatsapan'ny mino fa manana n'Andriamanitra izy. Izany hoe Andriamanitra mitoetra ao aminy ary izy ao amin'Andriamanitra. Fitiavana iainana aseho amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, izay fifandraisana salama sy madio, izany no hatsapantsika fa manana n'Andriamanitra isika, mitoetra ao amin'Andriamanitra isika, ary Andriamanitra ao anatitsika. Ny hoe fitiavana aseho amin'ny fifandraisana madio sy salama ry havana dia ilay fitiavana tsy aroaro-paharatsiana, fitiavana tsy mikendry tombotsoa manokana, fitiavana tsy mihatsara velatsia. Ary zany raha teo koa ny nambaran'ny Paoly apôstôly tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo, hoy Paoly apôstôly, aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsia, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Romanina 12, ny 7 sy ny 10. Io lay fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy atsika,
nanoloran'ny ainy mba hamonjy atsika. Io le fitiavana ampianarin' Jesosy Kristy ny mpino ny mpanarady azy ary nataonao didy mba hamantaran'ny olona rehetra fa manana n'Andriamanitra tena kristianina tokoa isika. Sarotra ry havako malala ny miaina zany tena fitiavana zany, dia ilay fitiavana toy ny tiavan'i Kristy atsika, ilay fitiavana anehoana fifandraisana madio salama. Sarotra amintsika ny mahatanteraka izany ary tsy vita ny finiavana amin'ny maha-olombelona atsika ny aina ilay tena fitiavana. Dia izany indrindra ny mbola mahatonga ny Paoly Jaona apôstôly ilaza eto manao hoe izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amin'Andriamanitra isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany atsika ny fanahiny. Tsy haintsika tokoa ry havana ny mity tahaka ny tiavan'i Kristy atsika. Tsy ho tsapantsika ny fananan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika raha tsy nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay nomena atsika no nentin'Andriamanitra napidina ny fitiavany ao am-pontsika. Romanina 5:5. Ary izany indrindra no tena ilantsika fiangonana, ilantsika mpino ny fiangonana mba tena hitaiza sy hanabe atsika ara-panahy, hanome atsika ny fiainam-panahy, hampisotro atsika ny fisotro-panahy, hanome atsika ny sakramenta mba hatsiarovantsika tokoa fa efa nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy, ary io fanahy masina izay miasa ao anatintsika io no mamolavola sy mitaiza atsika olon'ny tena fitiavana hanio fifandraisana madio sy salama eo amin'ny mpiarabelona amintsika, ka tena hatsiarovantsika fa manana an'Andriamanitra isika. Zava-dehibe loatra ry havana araka izany ny fitezan'ny fiangonana, zava-dehibe loatra ny fiombonantsika ao anatin'ny fiainam-piangonana, ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fiombonantsika amin'ny sakramenta mba hitombony ny fiainam-panahy ao anatintsika ka hatakarantsika ny tena fitiavana, iainantsika sy velomantsika amin'izany azahoantsika mahatsapa tokoa fa velona ao anatintsika Andriamanitra ary isika velona ao amin'Andriamanitra. Koa dia aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ry havako. Faharoa manarak'izay, efa nirahan'Andriamanitra ho antsika tokoa Jesosy Kristy zanany lahy tokana mba hamonjy sy hanafaka atsika. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy masina izay andrasana amintsika, antsara petraka Andriamanitra amintsika dia ny mandray izany fahasoavan-dehibe izany. Andriamanitra nanome sy naniraka ny zanany lahy tokana, Andriamanitra nanome maimaimpona ny fanahiny ho atsika, ny antsara atsika dia mandray sy miazona izany fahasoavan-dehibe natolotra Andriamanitra maimaimpona ho atsika izany. Raha mamaky tsara ity perikope ity isika ry havako malala, dia ny finoana no andraisantsika ireo fahasoavan-dehibe ireo. Mandray an'i Kristy isika, mandray ny fanahy masina isika ka miaina ny tena fitiavana, ny finoana no andraisantsika izany fanomezan'Andriamanitra izany. Ndengy verenantsika vakina ihany ny 5:20 sy ny 6:20 eto amin'ity Jaona 1:4 ity amin'ny anaran'ny Tompo. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra, ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Zava-dehibe loatra ry havako malala eo amin'izay tena hahatsapan'ny mino ny fananana an'Andriamanitra izay velona ao am-pony ny finoana sy ny fanekena. Ny fiainan'ny olona manana an'Andriamanitra dia fiainam-panekena, ary dia ampianarina, ampaherezina isika hiaina sy hiazona mandrakariva izany fanekena izany.
ny fananan'andriamanitra velona, fananana an' Jesosy Kristy ao am-po, dia tsy vitany hoe fahataitairana na fihetse-po fotsiny ihany, ary zany no matetika no mampivilalana ny fivavahana aty amin'ny tanymanitra sy aty amintsika aty Madagasikara. Matetika dia tairina sy tezaina amin'ny fihetse-po ny olona dia anaovana dokam-barotra ara-pivavahana sy hetsika litorjika maro samihafa, ka dia rehefa tonga ao ny olona dia hoe tato aho vao nandray an'ny tompo, tato aho vao nahita an'Andriamanitra. Tsy fahataitairana sy fihetse-po no andraisana an'Andriamanitra ry havana, fa tena saina mandinika fanekena sy finoana ilay Andriamanitra efa nanome an'i Jesosy Kristy sy naniraka ny fanahy masina. Fiaina ny olona mahatsapa tokoa fa manana an'Andriamanitra velona ao am-pony, ary Andriamanitra izay eo aminy dia miaina isan'andro isan'andro ny fanekena. Jereo tsara ny ry havako malala fa ny Baiboly ampiasaintsika sy ampelantanantsika dia fanekena taloha, fanekena vaovao. Ny tenin'Andriamanitra dia fanekena. Andriamanitra manaiky atsika, manaiky hamonjy atsika, manaiky handray atsika ho zanaka, ary isika kosa ho setrin'izany dia manaiky an'Andriamanitra ho ray, manaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy, manaiky ny fanahy masina mbola miasa amintsika ankehitriny. Ka tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany fiainam-pinoana sy fiainam-panekena ahatsapahantsika fa manana an'Andriamanitra isika. Ary dia izany ry havako no mahatonga antsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana isaky ny sehatra izay hidirantsika eo amin'ny maha-kristianina antsika dia manao ny fanekena foana isika. Atao batisa manao fanekena, mpandray nyfanasan'ny tompo manao fanekena, ny odekona manao fanekena, ny mpitoroteny, ny mpiandry, ny katekista, ny mpitandrina manao fanekena, fiainam-panekena. Ary isan-kalahady isika dia manao ny fanekem-pinoana. Zany no ilazana ny hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra, Andriamanitra velona ao am-pontsika ary sika velona ao amin'Andriamanitra, dia fiainam-pinoana sy fiainam-panekena. Mampahery antsika ary izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, mba tena hiverina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny faneken'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Baiboly manontolo, hiaina sy velona amin'izany fanekena nomen'Andriamanitra antsika izany. Ary mampianatra dia ihany koa ity tenin'Andriamanitra ity mba hahatsiaro mandrakariva izay fanekena nataontsika isika, hanavao isan'andro isan'andro ny finoantsika, fa ny finoantsika sy ny fanekentsika an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ny finoantsika sy fanekentsika, ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika no ahatsapahantsika ny tena fitiavana ka hiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Eto ampamaranina ry havana dia tsarovy mandrakariva fa ny tena fitiavana hanehoantsika fifandraisana madio sy salama ampiarabelona amintsika no afototra anankiray lehibe hanambarana fa manana n'Andriamanitra isika, velona ao am-pontsika isika velona ao amin'Andriamanitra. Fa manamafy izany indrindra koa dia ny fanekentsika sy ny finoantsika hazontsika hatramin'ny farany dia toerantsika ao amin'Andriamanitra handraisantsika ny fahasoavany sy ny fitahiany. Dia ho azy rerany ny voninahitra fa ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny famondram-pony. Amen. It's
andeha iombona mivavaka isika riavana feno fisaorana anao zay ry tompo Andriamanitra io noho ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao anay teny mitaona anay ho amin'ny fitiavana teny mitaona anay ho amin'ny fiainana ny fanekena zay nekena teo anatrehanao ry tompo ray any an-danitro isaoranay ianao fa tsy navelanao itoetra amin'ny tsy fahalalana sy nitoetra tamin'ny fahazaranay isan'andro izay fa nomenao anay kosa ny teninao mba hanitsy anay ka anisan'izany fanitsiana izany ny iainana ny fitiavana dia ny fitiavana tena izy dia ilay nampianarin'i Kristy na amin'ny tiavana ny namana ilay nampianarin'i Kristy amin'ny anolorana ny tena mba ho fanavotana ny hafa misaotra anao zay tompo ny fanainao masina efa nomenao anay koa tario amin'ny alalan'izany fanainao masina izany zay tompo aizanay miaina amin'ny fifankatiavana na ao atokantrano na ety am-piangonana na amin'ny toerana rehetra zay andrahanao anay ataovy olo ny fitiavana izay dia ny fitiavana ny namana izany ataovy mahatateraka sy mahatotosan'ny fanekena tanterahanay kosa nefa zay tompo aza velanao ivila ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana ka hiala sy tsy hanatanteraka ny fanekena zay nataonay rehetra teo anatrehanao fa ny fananao masina ihany koa no aoka anome hery anay na dia ao anatin'ny fahoriana azy izay na dia ao anatin'ny fisedrana ny finoana azy izay dia ny fanainao masina no anome faharetana sy fiharetana ao anay azakanay fankapanay ka ampitoetra anay amin'ny finoana ry tompo ray any an-danitro indreto izay miombona amin'izao fangatahana masina izao mangataka izay ho an'ny fiangonana dia ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny ady sarotra hatrehany amin'izao fotoana izao maro tompo ny fiovana nateraky ny aretina ka dia mangataka ny fahendrena avy aminao izay ho an'ireo mpitondra ny fiangonanao mba ho tena ahita vahaolana sahaza ireo olana izay hatrehany isan'andro san'andro mivavaka izay ho an'ny ty firenena ity Andriamanitro ao anatin'ny fahoriana lalina ao anatin'ny fahaverezan-kevitra noho ny zava-misy koa mangataka izay tompo anamarina ny teninao ianao fa ianao efa nyteny hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naresy zao tontolo izao koa ataovy marina aminay izany fandresenao izany tompo ka ahitanay fiadanana sy fifaliana na dia ao anatin'izao fotoatsarotra izao azy misy ireo havanay izay natokana ao amin'izao fiombonam-bavaka izao any am-pitandranomasina any amin'ny faritany any amin'ny manodidina any Antananarivo manaraka izao fotoana izao dia vangio isa-tokantrano izy ireo Andriamanitro ka ny fanainao masina no ampahery azy amin'izay rehetra mahahory azy raha misy maharary eo tokantranon'izy ireo tompo sy trano raha misy ny misedra fahoriana aoka ny fanainao masina ampahery ampionina ny fo ary indrindrandrindra ampijoro amin'ny fanantenana raha misy kosa ao anatin'ny fahaverezan-kevitra satria mafy loatra ny olana dia ianao Andriamanitra no hanokatra lalina vaovao azy ireo ka ahita vahaolana ihany koa ny isa-tokantrano dia mametraka fenon'ny fiangonanao zay tompo ho amin'ny fiombonana masina zay mbola kinasanay eo amin'ny avy dia nao tanteraka izany mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy Kristy ny vavakay tompo ampiarahanay amin'le fanampianarinao ny mpianatra ao fahaizay manao hoe rainay ho zay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety atany taky ny an-danitra no anay no izay anasaza aonay ary mamelana elokay tahaky namelana izay meloka taminay aza mitorana amin'ny fakapanay manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakazay amen. dia isaorantsika Andriamanitra riavana na ahafahantsika niara-ny aina zao fanompoam-pivavahana androany izao dia mampahery atsika hatrany hanaraka tsakany sy andavany fanompoam-pivavahana izay miainga eto anivon'ny fiangonana
hamarana ny fotoana isika ry havako ny ra fahatelopolo sy dimanjato no ataontsika izao ary dia atolotra antsika ny tsodrano ndia hiara-mitsangana isika. raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havana malala ny tsodrano atolotr'Andriamanitra ho anareo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Dia ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia miraso antsika rehetra ry havana, sa motahin'ny Tompo.